Fanabeazana kosa roa andro tsy atomboan'ny fanadinam-panjakana baccalauréat teknika dia efa saika vonona avokoa ny fiomanana samy hafa entina hiatrehana izany ho an'ireo foibe mpanadinana eto an-drenivohitra ny zavanisy tetsy amin'ny foibe mpanadinana tetsy amin'ny LTP Ampefilo no entina amintsika ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Mitotaly 7,770 ireo kandida amin'ny baccalauréat ny safidy ny sokajy teknika mandritra ny fanadinana baccalauréat ho an'Antananarivo renivohitra amin'ny taona ity. Hotsinjaraina amin'ny foibe mpanadinana telo izy ireo, ny 12, 13, 14 ary 16 aogositra ho avy izao no hiatrika ny andiany faharoa amin'ny fanadinana moa ireo mpiadana izay nisafidy ny sokajy teknika. Isan'ny foibe mpanadinana andray ireo mpiadana ireo amin'izany ny eto anivo ny lycée technique professionnel Ampefilo. Eo amin'ny resaka ataontsika hoe materiel zany tena efa vonona tanteraka, saly efa vonona hitanareo amin'izao zao nefa ny dablo izay misy ny mpiadana zany efa misy ny soratsaretsaretsy zany dia ny office du bac koa dia mahafinaritra fa efa vonona tanteraka zao dia efa nandalo teto préparer an'ilay sur le plan matériel zany. Dia raha eto amin'ny LTP Ampefilo zao dia ny salle disponible eo amin'ny 30 eo zany felopolo dia mahazaka 30 candidats zany par salle dia raha atao zany ny vinavina dia eo amin'ny 100 candidats eo zany no zaka eto amin'ny. Miparitaka amin'ny spécialité maromaro ireo candidat 700 eto amin'ity foibe mpanadinana ity dia ny secteur tertiaire ahitana ny G1, G2, G3, ny bâtiment travaux publics, formation technologique ary ny industriel. Tamin'ity androany ity mbola nisy tamin'ireo mpiadina izay mpianatra ihany koa eto anivon'ity sekoly ity no nisafidy niaraka hanao famerenandesina farany tetỳ amin'ny faritra sekoly atoan'ny Iasina G2. Fanomanana zany efa vonona tsara zany fanomanana zany fa mianjezay izy efa tonga sisa mba mamerimberina kely fotsiny zany atao fianarana zany efa vonona tsara efa vonona hiatrika ny sady tsy matafatsy. Ny LTP Ampefilo dia manana mpianatra candidat miparitaka amin'ny foibe mpanadinana maro ato an-drenivohitra ka ho amin'ity baccalauréat 13 sy 14 ity dia manodidina ny 570 eo izy ireo.